zanay tena mendrika sy toroanay pavolombelona fanay masino mifonare hoanay aminy fivavaka sy ay tononona kamelanizay mieloka sy refadisona izay vitanay fanay masino mifonare hoanay aminy fivavaka sy ay tononona kamelanizay mieloka sy refadisona izay vitanay sy refadalana zay mibebanay sy refahotana zay eny ary misaotra ny pasteur Iraka Lora isika ny ao anatin'izay fanomboana fotoana izay araka ny mahazatra antsika hatrany dia tsara ihany aloha ny mitantara ny mombamomba an'izany ray aman-dreny izany marihana hatrany moa fa matoa voasa eto amin'ity fandarana ity dia efa nisy tantara efa ela izany hoe talohan'ny taona 90 tany hoany ny rana fa raha taty amin'ny taona 2000 dia mbola tsy ao anatin'ilay voasa aloha satria ny tena tantarany tranga manko ny tany amin'ny taona 90 tany hoany zany pasteur Iraka Lora Rabetafika zany tamin'ny taona 1970 no nikanana mpiandry ary nitondra ny anarany hoe promotion entsoa tany Karinarivo izao ho tantarainy eo ny mombamomba zay satria fantatro fa misy tantara enkiona zay voafidy dekona izy ny taona 1970 ary tonga dia pro-piangonana avy hatrany nisan'ny natadiavaka anao ray aman-dreny ny na dekona piainy SLK hatraty amin'ny SL4 moa zany ary tena tadidiko tsara mihitsiny ny arahana taminao tena anisany hoe zanaka tokoa zay araka ny teniny teo tena hoe zanaka raha izay moa zany ny fifandraisany tany amin'ny taona 20 tena nafantaran'ny olona anao natonian'ny FPVM anao ary anisany nandamina reny resaka goavana be teto amin'ny fiangonana reny ny fikatonan'ny fiangonana ny fivoahan'ny fiangonana maro be ny zavatra nalaminao tao anatin'izany tonian'ny FPVM izany ny heritaona tao aorianan'io dia voantsy mpitandrina ianao ary tao anatin'ny promotion Gideona ary tamin'ny taona 14 ihany koa no nanokanana anao Iraka tany Tamatavy tany ary ny taona 12 no consacrena nanokananao mpitandrina mandrakizay ianao zany hoe am'le tsy mahazo mivadika intsony moa zany raha azavaina tsotsotra raha azavaina manko ohatry hoe izay zany zao mbola frère ny solom-pitandrina fa ny pasteur consacré efa le atao hoe mopera raha azavaina tsotsotra fotsiny zany valitsika eo zay fa fantaniana avy hatrany raha aman-dreny ianao moa anitsy na nampy ihany koa zay mbola tsy voalazako tamin'ny ataoko hoe tanatohatra mpiainana nandehananao teo amin'ny lafin'ny ara-panahy ohatrany ahoana tokoa moa zany ny tena ny rahanao tamin'ny Dada Randrianantoandro ny arahana ny asa ny voalohany hoe inona no naresy lahatra anao ivavaka tao Andravoahangy fivavahana sa ny ray aman-dreninareo ve efa tao dia efa ataoko hoe fiangonan-drazana nga izany fiangonana Andravoahangy fivavahana izany pasteur Lora misaotra ny amin'ny fantaniana pasteur Miora tantara lava be raha ohatra ho tantaraina fa tsy fiangonan-drazanay aloha ny fiangonana Andravoahangy fivavahana fa zay dia tany fiangonana FJKM Anjanary Martiora fahiny no nivavaka satria izay moa teo Andravoahangy mbola tsy nanambady tsy nanatokantrano fa voana vita fianarana no nanomboka niditra ny vavaka tao Andravoahangy fivavahana
zay zavatra nahatalanjona zay le asan'ny fanahy araky ny tenin'Andriamanitra moa hoe Jehova o ny taominao a dia voataona nosamborinao a ka resinao de resinao tena resy zay ny tena marina. Pastera Miora ny Andohana taondra vangy fivavahana de tsy nafantatra zany Pastera Randrianantoandro Jean Joseph zany zay fa Anjanary Martiora fa nanana ravavy zay kozinina niangona tao Amafa zay koziniko zay mbola tanora sa mbola kely sa mbola tsisy nanambady zay tam'izany de miangona foany sanandro alarobia alahady sabotsy mianatrira zay amin'io ao an-trano rehetrarehetra satria trano maromaro zay ndray trano a fianakaviana daholo moa satria trano-drazana nipetrahana de samy teny tamin'ny daholo miangona foana ny atao raraha latsinainy talata tsy misy andro mihitsy ny vava mivavaka foana ny atao ndrika tsy mianatra de ndray andro ndray alahady andeo-tsika senao izy izy a andeha iangona aondravangy fivavahana tsy nandà mihitsy andao ary vavaka tsy niangona tany aminay aho zany fa taondravangy fivavahana eo ambony tadidiko tsara zay tantara zay tany amin'ny taona 1980 zany fotoana zany rehefa taony nivavaka ny hira nivavaka be olona tam'izany efa be olona be taondravangy fivavahana tam'izany fotoana zany de teny akaikin'ny korala Amafy any mipetraka fa ny zavatra nanaitra voalohany rehefa nivavaka am'izay Pasteur Randrianantoandro am'le vavaka intercession iny zay zavatra mbola tsy niainako hatram'izay fa latsaka ny ranomasoko tsy fantana latsaka ny ranomaso rehefa nivavaka izy am'le intercession a de gaga atray ary tomitomany ary azany teo any nanaitra hoe ahoana moa de hoe tsy nitantara tam'le koziniko mihitsy hoe latsaka ny ranomasoko fa niady mpanahy tany anatiko tany hoe ina ary nampitomany fa ahoana ary any tomany nisy zavatra nanaitra na mihitsy teo tam'le vavaka nataon'le pastera nanomboka nivezivezy taondravangy fivavahana de mba niangona koa alarobia satria teo mpitadavana asa tam'izany de nivavaka alarobia de nanomboka nivavaka alarobia tsy afaka atsony fa niraikitra taondravangy fivavahana de tao ny taiza nandritra ny fotoana de nanomboka teo azany mbola tsy nanany tokantrano mbola navita fianarana nanomboka nianatra nanomboka nivavaka taondravangy fivavahana de navela tsy kelikely moa ny taria fa lasa tao am'izay de taony nahatamana de natateraka mihitsy hoe voasambotra ao dia ny karesinao tanteraka tateharina dia maty io koziniko voaroapolo taona izy tam'izany de tsy maintsy nientina moa satria korala izy nientina taondravangy fivavahana namoaka ny razana alohan'ny andevenana fa i Dada Randrianantoandro tam'izany Pasteur Randrianantoandro tam'izany no nitoriteny tao anatin'le fampahirezana tao am-piangonana fa le toriteny rehetrarehetra de tena nampahery gaga tsisy mifampiteny zay tsisy miresaka fa eo miaino teo Dada nefa nanomboka nampianatra tam'izany ary zay navarina hoe ho anao mihitsiny tsy mila tsony zany hoe mandoro afo rehefa avy mandevina eo tokoana ambaravarana fa teo zay rehetrarehetra tany ampasana de efa nyteny hoe tsisy manao an'izany tsony de nampahery ny traka foana ny ranomaso fa nisy fampaherezana hafa mihitsy de teo zay menakafo tam'izany lazaiko anareo fa mbola tsy nivavaka daholo zay rehetrarehetra Pastera Miora tam'izany nandray aman-dreny na rehetrarehetra afa-tsy io kozinay io ohatrany hoe nandeha nivavaka fotsiny fa tena tsy tao anatiny fa nanomboka teo de nankany amin'ny nivavaka tsy kelikely tsisy ny fampitaona
fa samy nandetsikelikely tao aminatin'ny fiangonana andravagny fivavahana, sasany niangona alarobia, sasany niangona sablady, sasany niangona ohatr' zany daholo. Ary ny mahafaly am'izao fotoana zao pastera miora zay mihinan-kafy na avy amin'ny mamako na avy amin'ny dadako mpiandry daholo, pastera ny akamarony tena hoe resy, tena marina hoe voasambotra ao de resinao. Mahafinaritra mihitsy zany miaino an'le fizorona vavolombelona, zany hoe tratry ny arato be zany ianareo, tratry ny coup de foudre tao anatin'izany rehetra zany. Ohatrinao kosa ny onanao voalohany tamin'ny Dada Randrianantoandro tao aorianany hoe nanomboka zatra tao andravango fivavahana am'izay anao nananahitahita ve anao iona am'izany ray aman-dreny zany, inona ny antony? Tena allo averiko kely metsoromen'otra kely fa tanteraka mihitsy le hoe coup de foudre spirituel le. Fa tena le voalohany angonako tao mihitsy ny latsa-dranomaso de zay le coup de foudre avy amin'i Jesosy. Amin'ny alalan'ny ray aman-dreny, le vavaka nataon'ny ray aman-dreny. Taorianan'izay ary de nanambady am'izay nanana tokantrano dia navarina pastera miora de zao. Rehefa nanambady na ny tokantranonay ary nagaga fa tamin'izany fotoana zany ny pastera miora asa mety vokatry le fivavahana ny vatoko tsy tao fa vokatry le fivavahana natao tao de efa tsy nyaina tamin'izany zany fanimpotsampy zany rehetrarehetra zany tsony fa na ny famary azonay ary tany amin'ny fiangonana tsy miankina ny natao, tsy miankina tamin'ny FPVM. Ny mary azonay tsy mba nantanina, tsy mba nandeha tamin'izany tsony hoe antanina andro lakamisy sa sabody sa lahady inona ny mety, fa de nandeha ho azy fotsiny. Ary rehefa vita ny raharaha de niteraka moa natao ny de any amin'ny fiangonana le tsy miankina. Ary ny nafinaritra de zao, za tsy niala tao andravango fivavahana satria fa tao fa natao mariazy tany fotsiny. Araka ny tenin'Andriamanitra, nareo vehivavy manaiky ny vadanareo taka nanekena ny tompo de nanaraka tany. Fa za miangona ao andravango fivavahana lefa alarobia, indraindray rehefa alahady, rehefa tsy mankany amin'le fiangonana fanaraka tsara zay. Fa na am'izao fotoana zao azy rehefa nandeha niangona tao foana de na ny vadiko azy sy ny fianakavian'ny vadiko de nanaraka moramora tao andravango fivavahana daholo taorianan'izay. Ny antony nametraka fantanina me anao teo pastera miora hoe mionana tamin'izany pastera zany voalohany. Fa de nahavariana fa zao zay ny lalan'Andriamanitra, zay le hoe voasambotra. Rehefa niteraka zanako voalohany dia nisy goatra ny tendako. Zava miasa nisy goatra de io goatra io nentina foana, nentina tany mahitiko, nitsoka tany efa mingeza lehibe. Za fa miangona andravango tamin'izany. Mandeha miotrako. Hoaniny tiako amin'izany ny tensionko miaka midina vokatra le goatra. De ozy izy andeha mba iona amin'ny tany any amin'ny pastera Randrianantoandro fa reraka mivezivezy miotra tsy maka ry maka tsy makany mahitsy mandeha any mahitsy hoe didina ony. Zay nakao amin'ny Dada Randrianantoandro nandeha tao fa mahagaga. Rehefa zay sitrapon'Andriamanitra tonga de voaray. Avy miasa amin'ny riva de tonga de voaray. De ozy izy, Dada pastera azafady tompoko. Za tompoko tonga eto fa misy goatra. Aiza? Io ny goatra. Dana metra tanana. Zay fotsiny tenin'ny Dada tamin'izany fotoana izany. Dana metra tanana ianao. De nametra tanana. De nandeha nanatona mpiandry. Tsy niteny izy andana manatona andra fa andana metra tanana de nandeha de nanatona mpiandry teo herintaona. Ena, midina. Ao anatin'ny fampianarany fitaizana tao anatin'ny ao amin'ny mpiandry dia ianao nge sao de mora tesitra ianao tamin'izany. Manana toetra ohatr'izany ary ny zavatra mahagaga de zao, zay le herin'Andriamanitra tao amin'izany fotoana izany rehefa mitesitra de miena le goatra. Rehefa tsy tesitra lamina le goatra, ny vodibe tsony ohatran'ny taloha. De teo ato izay hoe
tena hafa mihitsiny zany hoe ndana manatona mpiandry na tonga de nanaiky tsy nisy hoe fa ahoana pastera fa tonga de nanaiky na anatona mpiandry ny esana de aveo andana amin'izay miverina zay nataon'le mpiandry dana miverina any amin'ny pastera Randrianantoandro lazao amin'ny vitany azy rehefa nandeha ta miverina tao voaray indray vetivety de zao tsy lahatra tonga de voaray avy miasa tonga de vitsivitsy kely de tonga de olona roa telo voaray za teo sisy dada didina ianao zany teny Jesosy atao opération ianao Jesosy ay de tonga koa de nanaiky de aveo rehefa natao zay opération zay herinandro fotsiny afaka ny teny vitany opération voaray tsara normal tsara tsisy olana tany amin'ny dokotera spécialiste mihitsy nandray tany amin'ny hôpitaly hôpitaly omia natao ny fandidiana herinandro ny olona natao didina goatra zany za manana fianakaviana didina goatra hatramin'izao mbola manao traitement fa iza tena hoe herinandro tonga de sakafo tonga de nandeha milamina tsara tsisy verina mandraky tiany androany ny tiana mbara amin'izany aloha de zao pastera miora le tenin'ny ray aman-dreny mihitsy ianao rehefa manaiky tsy miady varotra tsy misalasala fa rehefa miteny dada hoe ndana tana didina ndana makany amin'ny mpiandry de nandeha andana didina de nandeha any zany ny vohitra mihitsy le fanekena ny tenin'ny ray aman-dreny Dada Randrianantoandro zava-dehibe ary ro amarin'Andriamanitra de izay ngamany fa tiako mitsoromelotra kely tamin'ny taondra vango fivavahana miara-panandray tiako resahana i Dada Randrianantoandro tamin'izany fotoana nampianatra soratra masina aoka isaka alakamisy feno fiangonana io ny tiako avohitra eto matsy de le Andriamanitra miteny mihitsy ao anatin'ny Dada Randrianantoandro ho anao tsy ho azy fa ho antsika rehetra zay manaraka azy ny fanekena mihitsy zany tenin'Andriamanitra ampitainy amin'ny Dada Randrianantoandro rehefa nampianatra dada tamin'izay nisy fotoana zay nataoko hoe mitsoromainotra kely mbola tsy nahita asa niangona taondra vango fivavahana fa mbola vao nivoaka fianarana na vita fianarana de tsy manana asa de niazakazaka tao amin'ny niangona tsy nanatona ny dada tamin'izany dada mangataka mba eto ambavaka fa nanaraka fampianarana le ataony alakamisy rehefa nanaraka fampianarana tao satria nanana fotoana de mianatra de mantrainao tamin'izay fotoana izay dada no ny teny ao anatin'ny fampianarana teny kely fotsiny samy mangataka miona amin'ny Jesosy na ampianariny dada zany tamin'izany fotoana zany zao ny fionana amin'ny Jesosy madio tsara ajao tsara le Andriamanitra midira mivavadana amin'ny trano mangingina de idio ny varavarana de mandao ali ao fa Jesosy Andriamanitra miaina anao amin'ny mangingina de natao zany ay ve zany de nivavaka Jesosy tsy manana asa fa mangataka asa avy aminao fa lazaiko anao fa rehefa nitanterahana zany ekena mihitsy tsisy ady varotra ao tsisy hoe de ahoana zany ve de mety ve zany tonga de angataka asa fa après ataoko hoe afaka roa herinandro filandro anao nangataka le izy indray mandeha ihany nangataka na sy ny dada nangataka indray mandeha androany ihany la sisy dada samy daholo mivavaka zay ny teniny tamin'izay fotoana zay samy daholo mangataka androany ihany idio de angatao inona ny mahory anao samy mandoalika samy mivavaka fa nangataka tamin'izany fa lazaiko anao fa tolobotsitra ny valim-bavaka tonga de nahita asa ary naseho asa anankiroa nangatana nanao demande nanao demande anankiroa nanao demande maromaro tamin'izany roa ny ray ny totona de tamin'izany dada efa nampianatra anontany io iza ny mahasoa amin'naty fampianarana ihany dada mampianatra an'izany fa tamin'izany nefa nampifantariny zao say miteny amin'ny nofy Andriamanitra iza mireto ara Jesosy ny asa mety amiko fa miteny amin'ny nofo misy Jesosy
tena pirofo mivaingana fa miatra amintsika koa zanaka dada rehetra zany fa tena nanoro lalana Jesosy tia ny mety aminao a tia tsy mety aminao. Aza taraina kely ve zay hoe nofy azonao zay sy ny fomba ny ainanao an'le satria samankony zao le eo safidy na asany eo de hoe ohatr' zao le tako tamin'izay satria zava-dehibe ny fianonana zany raha aman-dreny. Sotra tompoko marina zany satria na izaho koa ary tena resy lahatra tanteraka hoe tena amin'ny nofy amin'ny tsindrimandry amin'ny alina Jesosy a de tena mitaridalana anao mihitsy tena mino zao zany ny fandehany a nisy asa anankiray a véhiculé ianao izy ohatrany hoe zavatra société catholique le izy io le mikarakara be antitra io tamin'izany fotoana vao nanomboka mihitsy io de ny promettre nampanantena mihitsy hoe zao ny karamanao a tsara be a véhiculé ianao tamin'izany fotoana zany zay ny ray ary ny ray a tetikasa anankiray zay mbola tsy fantatro mihitsy hoe inona ataony tetikasa ty fa fantatro fotsiny hoe tetikasa fa tsy ny mpamatsy vola anankiray zay ao anatin'le gazety zany tena hoe tsisy risoriso zany fa ino ty izy demande d'emploi amin'ny gazety ny valiana zay ny valiany tompo anankiroa ndray ny totony zay de ny ray zany hoe organisme international na mitady ohatr' zao tsy véhiculé tsisy ninino io fa de zao fotsiny ity na efa ny teny mihitsy hoe ty anao véhiculé ato tsisy ninino mivavaka Jesosy na mpianatra ianao zay mihitsy ny tadidiko ny tony mivavaka na mpianatra ianao hoe mba antanio ny zavatra zay sarotra aminareo etety amiko mba antanio ako ny zavatra ho avy rehetra de dada tamin'izany nefa nampianatra tamin'izany fotoana zany hoe rehefa mangataka ianao de vakio ny filazantsara ny jaona toko 140 hoe raha tonga ny fanahy ny fahamarinana izy no hitaradananareo amin'ny marina rehetra ary zay hitany sy reny zay hitany de ambarany avokoa na de mizavatra ho avy azy vakio zay ho sista tena andako atsaka ny sandavany zay toro lalana nataony daty zay de ny vavaka de naveriko zay teny zay hoe tario ary am'izay marina Jesosy izany mety ity véhiculé ty zay ny mampiavaka azy sa ity organisme international ity zay tsy fantatro ny momban'io na inona na ohatrinona ny karaman'io na ohatrinona ity efa ny laza fa lazaiko anao fa ny zavatra naseho an Jesosy de zao lasa hony nandeha miditra amina birao camion be dehibe camion be dehibe mihitsiny eo no hitako de za ohatran'ny manao ohatran'le manondro hoe mivoaka ohatran'ny hoe mamoaka an'le olona am'le camion am'le garage de lasa miditra birao ndray de lasa ohatran'ny hoe mizara zavatra inona zany Jesosy tsy naseho an Jesosy mihitsy le hoe le misy véhiculé ianao ato de ohatra misy fanamamangy hoe rehefa naseho zay tsy nakany midada ny tantaran'le nofy fa tonga de hoe tsy tia zany le izy tia ary tsy mitondra automobile fa ity mamoaka automobile fotsiny de tonga de tsy nandeha tany am'le anaka satria na ny rendez-vous ary mety fijeren'i Jesosy finoko koa ngamby na ny rendez-vous ary de mitovy hoe raha tapa-kevitra ianao de miverena anao amin'ity daty ity de ohatr'izay koa ny anankiray fa tsy nandeha tany am'le véhiculé raha maha-olombelona de hoe le véhiculé ko misy automobile ve aterina mitondra automobile ianao mandeha miasa aterina ianao mandeha miasa ity lasa andeha tany am'le toeram-piasana anankiray tonga tany de nahazavainy le lehibe rehefa nataony interview de zao ny lazain'le lehibe ny asantsika moa de zao manao lalantsika de tetikasa fa tsy ny banque mondiale voly ty ozy izy tetikasa ty de manao lalantsika de ny asa anankiray ataontsika koa de mizara reny le hitanareo le olona le miala amin'ny asa solimaso anisy fotoana izy hoe rechercheur de manao rechercheur professionnel de reny koa de tena le ao anaty nofo mihitsiny le mazava be mihitsy hoe ity zany tiako tenenina zany pasteur Miora de tena teny amin'ny nofy Andriamanitra mandresy lahatra atsika rehetra avertissement be de be ny azo lazaina amin'izany be de be ny anankiray tsy adiniko de zao
aleo koa alefako ty am'ty miteny amin'ny Fiandriamanitra ty fijoroana vavolombelona mbola nampianatra ihany dada ary tsy tapaka mihitsy manentsika ny fampianarin'le lakamisy io izany hoe ny tena nahaizanao an'le hoe miteny amin'ny Fiandriamanitra tao amin'ny fampianarana lakamisy tam satria tsy nisy fotoana ianao ka ny dada indray andika nofa fatapatatrao sy ampianarinao le izy tena zay mihitsy ny pasteur Miora tsy nandeha tany amin'ny dada tsony fa tonga de nazava be hoe ity sy ity lasa nandeha ny appliqueko zany ny ampianarin'ny dada zavatra anankiray indray tateoriana ilazako ihany hoe tena mivaingana mihitsy le fitenenan'le fanomezam-pahasoavan'ny Dada Randrianantoandro ampitay ny ampianarana antsika rehetrarehetra zanaky ny FPVM hoe mba menoa ny fampianarana ampianarin'ny dada ekeo arao fa nisy fotoana koa dada nampianatra samia sahirana daholo tsika hozy izy dada tamin'izay fotoana izay tsika rehetrarehetra fa mba antanio amin'i Jesosy hoe mba ahoana no aviko Jesosy fa azo samena nge zany samia mandohalika samia mivavaka tena veriny ihany zay fa mampahafantatra anao Jesosy hoe inona no avinao inona no mety ho avinao anirina any ny ankonanao ny fiainanao ray manontolo de nanao indray Jesosy vavaka rehefa mangina daholo ny ankizy efa nananjanaka tamin'izany rehefa mangina daholo ny ankizy manofatrano zay tamin'izany mangina daholo ny ankizy rehetrarehetra efa tsisy mandidy any amin'ny 10 alina any amin'ny 12 vavaka mba mpifantaro azy Jesosy mba noavina ity zay menakavy kely inona mba sitraponao inona mba hoavinay araky ny teny mpanomponao androany manontany daholo mba inona no avy de nandeha lalana masinina naseho an Jesosy miakatra midina mandeha lalana masinina de tonga teo amin'le toerana misy olona manampy briky mandefa briky le mitany be re de manipy briky inona ary ty lasa iny kosa aloha de nantaniko any dada inona de dada dikan'izany manipy briky pasteur dikan'izany satria za moa tamin'izany efa mba dekona de moramora ny idirana inona dikan'izany pasteur fa rehefa nangataka ianao nampianatra hoe mba antanina io no avinareo anirina any fa ainy Jesosy ange mampifantatra an'izany de rehefa natao de zao pasteur nofoko mandeha amin'ny lalana masinina hono pasteur de mandeha lalana de midina de miakatra de le lalana masinina efa moron-drano de afaka tafita ihany fa rehefa tafita teo dia misy olona piasa maromaro de misy tany menamena be misavovona de ave misy briky be de atsipin'le ray le briky ohatran'ny olona manipy briky reny manala briky anaty camion de misy mandray ry ohatr' zany pasteur nofoka izy zany mihitsy ny nataony manao trano zany ndry zay manao trano zany ndry anao trano ndry min Jesosy trano ndry rehefa nirina any de ny kakakaky ny mampime koa ty pasteur ty karama kely ohatry ty ve anao trano zay tiako tenenina zany de tsy diso ny fampinaneny Dada Randrianantoandro fa voanantany azy hoe inona de ny kakakaky fona amin'ny Jesosy mihitsy hoe fona aminao Jesosy no me tena zany mihitsy de zay mihitsy ny tiako tenenina hoe mpaminany dady je lazainy rehetra tanteraka avokoa mba meno ny teniny aza misalasala mbola isy fotoana koa araka ny ambarako ny vahintsika teto foana pasteur hoe tantaranao mihitsy satria mino ako fa mbola maro satria ity moa tantara mifamatotra amin'ny Dada Randrianantoandro efa somary nitenenina teo hoe tamin'ny fotoana na dekona anao zany fa zay mihitsy ny tiako antanena hoe nanaona kosa ny etsonanao mpiandry tamin'izany taona 13 zany maromarina koa fa tamin'ny taona 19 anao zany niditra mpiomana satria roa taona eo foana manko nizy ireny de na dekona na ihany koa hoe nisy dingam-panimpona mifamatotra foana zany amin'ny tantaran'ny Dada Randrianantoandro satria amin'ny tapany faharoatsika de tena iresaka bebe kokoa amin'izay manko ny hoe tatao-tany nanandre farananao amin'ny tantara natreo amin'ny dekona zany ny tany andravango fivavahana za tsy roa taona fotsiny nampiomana fa rehefa nandeha tany amin'ny fito
valopolo tany a 1988 a ny efampiomana tany a no voantso voalohany de nianatra tao zany a tena nitezaina ny ara-panahy rehetrarehetra nantsona mpiandry de io resaka goatry io ihany le goatry io nantsona mpiandry satria tao zany a rehefa nandeha tsara vita ny nasan'ny mpiandry de osy izy ny mpiandry atsoiny Jesosy ianao de lasa nakany am'dady jada pastera zany nataon'le mpiandry hoe atsoiny Jesosy ony a de osy izy tanta tam'izay ndala aloha mianatra ndala aloha metra tanana nafinaritra tam'izany tsy nisy an'izany hoe roa taona zany fotsiny fa zany a tena tao anatin'izay tena 1988 zany a tena nanomboka niditra mpiomana dia tao anatin'izay 1988 zay a tsy hoe resaka asany tsy nafahako a fa tena hoe nitezaina tao anatin'le fampianarana dada mihitsy a na mpianarana mihitsy za tsy tapaka mihitsy tam'izany mianatra rehefa sabotsy tsy tapaka rehefa mampianatra dada mampianatra ny hiraka tam'izany a de tena tao mihitsiny fa le goatra zany na tonga na tena voantso tam'izany fotoana zany pastera miora de tao a de 93 mihitsy a vao tokanana naiky ny tokanana tam'izay fotoana zay le fanokanana tany Ankarinarivo tam'izany de efa natsapa hoe misy manahirana tam'izany pastera miorana tam'dada sy ny hiraka tam'izany fotoana zany satria tam'izany aloha sivy zay ny tokanana sivy menadany efa tia andravagny fivavahana de ny fandresen-datra zany tena resy lahatra mihitsy hoe tena le nitaominy Jesosy a tamin'ny alalan'ny nofy a ny zavatra be dia be nandalo a ny arahana tamin'ny dada na resy lahatra be dia be a de rehefa andeha hotokanana am'izay de rehefa andeha hotokanana ataony dinidinika tany Ankarinarivo tam'izany fotoana zany de osy izy dada tadidiko tsara hoe ary zay nanaitra aza miteny betsaka rehefa ataony dinidinika aza miteny hoe nofy de efa nanaitra azy zay zavatra zay hoe tam'izany fotoana zany 1993 de efa hoe fa ahoana ary jeresahana ny marina fa misy antony ve fa teo zany a de efa nahita hoe misy zavatra tsy resy lahatra ny olona am'izany de namboarimboarina moa fa ny aim-panahy tam'izany ny fampianarana tam'izany tsy mainka mihitsy ho tokanana tam'izany pastera miora fa te hianatra foana azay na tonga na mihitsy hoe 93 a vao tapakevitra andeha ho tokanana am'izay ny antony de zao nampianatra dada ndray andro da tonga na resy lahatra hoe zay zany Jesosy ho anareo rehetra mpiomana zany teny dada tam'izany nampianatra izy asabotsy ho anareo mpiomana rehetra maniry ho tokanana de zao Jesosy hamangy anareo ampahafantatra anareo mihitsiny a amin'ny fomba rehetrarehetra na manala amin'ny nofo io na amin'ny fahitana io na ina zay tenenany Jesosy anareo a de manatona rehefa mahazo an'izay nareo rehefa mahazo famantarana tam'izany satria vitsy tam'izay na nofy a andro Pentecôte tam'izay satria mois de mai a ny fanokanana tany Ankarinarivo tam'izany raha tsy diso a alohan'ny Pentecôte aorinan'ny Pentecôte ny fanokanana tadidiko tsara nandohalika ny vavaka de rehefa nandohalika ny vavaka Jesosy ekenao ve nanokanana mpiandry mety ve efa tokony andeha am'izay ve Jesosy ho tokanana fa iny za mivavaka mandohalika iny a misy manosika andro zarery amin'ny folo alina zany tsisy manosika mihitsiny a de ohatran'ny niongana mihitsy a pastera miora tam'izay taitra tsy natahotra tsy naninina iny ihany a de efa satria dada tonga de miteny hoe mandaoly de antanio hoe inona ny zavatra fa mahita de nandohalika de nanohy vavaka Jesosy ampifantaro ara Jesosy hoe inona ary zanosika zany raha fanahy ratsy de didina amin'ny anaranao zany satria efa mpiomana fanahy an'izany de didina roana amin'ny anaranao ny devoly raha ohatra ka tsy anao zany fa ampifantaro a kosa raha avy aminao Jesosy raha ianao mihitsy nanosika teto a de ampifantaro azy zany tao anatin'ny nofy a misy tablon ngeza be naseho an Jesosy any amin'ny efatra maraina any taitra mafy tablon ngeza be eo amin'ny tranonay a tablon ngeza be de misy soratra ngeza be milaza hoe fanamasina iny
de nitoy am'izay le nofo rehefa avy eo hoe nanao akanjo mariazy a de nahita maso tsara tare de ile nanao mariazy iny a Dada Randrianantoandro mandray tanana ery amin'ny alitara teo aresy lahatra de lasa nandenaka any amin'ny dada hoe zao dada ny fahitana de hozy dada hoe angana tsy maintsy tokanana am'izay a amin'ity volana mety teo zany ny fanokanana sivy zay tam'izany a tany tokanana tam'izany tany Akarinarivo anankiroa zay sisany eto ny anankiray any Andafy anankiroa ny any Andafy miangona any amin'ny FPVM atsika any a de anankiroa zay sisany eto Madagasikara nafinaritra ny ampanahy tam'izany fampianarana mbola teny entana foana zany afaka teny entana foana hoe ho an'ny mpiomana rehetra asa de maika tokanana loatra fa hitako ny taiza ra-panahy zay lazaiko anareo zay a nefa mianatra foana koa tam'izany mianatra alakamisy mianatra sabotsy sy tapaka feno mpitondra vagny fivavahana io am'izany mpianatra mpiomana fa tena feno a tam'izany a ny iraka rehetra tsy mifidy iraka tsy mifidy ninina fa zay iraka mampianatra de raisina fa tena hita mitaiza ny fanahinao mampitombo ny finoanao mihitsy a le fianarana lava be ianarana alohany anokanana anao mpianatra iverenantsika eo angamba ny na dekona anao satria tamin'ny 577 sy na pro-piangonana anao fa andingana tantara kely sika satria koa tena teko hoe tantara goavana mino fa manakoambara aloha anao ny zavatra nitranga tao Andravango fivavahana ny taona 2024 ny taona 2024 to de tiako tantara ainao hoe inona marina zavatra nitranga nanahoana ny ainanareo tao anatin'izany niaraka tamin'ny dada satria tao anatin'ny pro-piangonana ianao nisy atao hoe tension goavana tao menanao ny fitenenana ray aman-dreny satria fotoana zao hoe noho ny taranaka teoriana mihitsy ny tantara tena nisy sy ny zavatra nitranga ny hafanana tao anatin'izany rehetrarehetra zany marina zany hitantara mihitsy eto na ny fahendrem-panahy tao anatin'ny Dada Randrianantoandro tam'izany fotoana zany pro-piangonana tokoa tam'izany fotoana zany ary tonga de hita mihitsy ny hoe nisy fizarana tao anatin'le braony fiangonana tany Andravango fivavahana efa tazana sady fa na de mbola tsy nisy ary ny fikatonana efa tazana le fisarahana hoe tia momba ny dada tia tsy momba ny dada ny problema nge de zao i pasteur Miore tena le fifoazam-panahy ao amin'ny dada mihitsy Randrianantoandro ny problème zay ny tena izy misy fanahy mihitsy miady de hita mihitsy ny hoe le olona tena ao anatin'ny fifoazam-panahy manaraka ny dada fa le olona tsy resy lahatra amin'le fifoazam-panahy ireo miala amin'ny dada ireo fa ny zavatra anankiray angamba ny tiako resahana amintsika de zao le fahendren'ny dada aloha voalohany indrindra satria na ao anatin'ny fivorian'ny mpihevitra raha fivorian'ny braony fiangonana satria dra braony fiangonana hatrany amin'ny mpihevitra raha eo azoazo ihany fa ny braony fiangonana fa i dada zany na fa misy ny hoe manohitra ny dada ao anatin'le asa ra-panahy fa i dada kosa de mangina mandefitra tsy mitabataba dada ao anatin'izany na notonian'ny président fiangonana ary tam'izany tsy tononin-keto moa fa ny président fiangonana tam'izany ary nge tsy resy lahatra am'izany fifoazam-panahy zany dada nefa etsy tena le fifoazam-panahy mafana ao anatiny amin'ny asan'Andriamanitra vahoaka be marobe ny ola sitrana ary malaza ary tam'izany fa maloto misy fanao sona ary nge ao anatiny hoe maloto mihitsy ny fiangonana am'reto mpiandry rety ao anatin'ny fivorian'ny braony fiangonana zany tadroko tsara maloto mihitsy ny fiangonana fa sivy mandray anjara ireo manino reto zany miainana tao anatin'izany braony fiangonana zany tao zany de nisy problème rehefa nipoaka ary ny ady dia za tena anisan'ny ady tao anatiny mihitsy ny hoe za na inona ary be de be eto de milaza mihitsy amintsika rehetrarehetra reny FPVM fa tam'izany mbola tanora mbola jeune tsara tsy afantotra oatra zao fa ny sitona mihitsy hoe enao ve de hiaraka
Inona ny idiranao amin'io problème andady io? Ny président ny fiangonana nanao an'izany, ny birao sasany fiangonana, ohatrany hoe nitazona mihitsy ao anatin'le hoe hijanona ho birao hiaraka amin'ny tsy araka amin'ny dada zany. Fa tonga de niditra tao anatin'le komity famerenana ny dada, tonga de dinganiko an'le izy. Komity famerenana ny Dada Randrianantoandro, tonga de nitsofoka any. Teo amin'izay ny zara tena na ny olona ary na ny birao namana ary de mandaina de miavinavina samy birao zao satria zany niditra anatin'le komity famerenana ny dada. Fa tamin'izany ady zany ange pastera miora za nalahelo ny dada mihitsy, miakatra nahita ny dada miakatra, atsona foana any birao foibe FJKM, atsona foana, atsona ndray hony, atsona ndray hony, ary ny farany de zao tsisy hevitra tsony fa tsy maintsy atao ianao retraite ianao, atao retraite angambany raha hoe am'zao de atao retraite anticipé, fa tsy andro tsony le retraite le normal fa alao atao anticipé. Nisy aloha le hoe afindraoariananina de data moa tsy nanaiky hoe fa zany efa ho retraite fe moa de andeha am'zany fa ekeo aloha de zay moa tsy nanaiky mihitsy hoe vahoaka ny ara-pivanoaka maro be zao resy lanitra taton'ity fiangonana ity ho arina andaontsika hiady aloha hamerina ao anisan'izany zay sy ry pastera Ralbera Michel, ry pastera Randrina Soldedonné maromaro tao anatin'le komity be de be. Tao de efa hita mihitsy ny hoe iza ny olona ao anatin'io komity hanaraka ny dada, hanohitra ny dada eny hatramin'ny hiraka zay fifoazana tonga de efa fantatra inona koa ny anaovana an'izany, aza manao an'izany fa alao manaiky fotsiny. Zay tsy nanaiky hatramin'ny farany fa tsy maintsy miady tsika de natao ny rehetrarehetra. Hitantsika rehetrarehetra ny tantara tao anatin'ny komity ary ny tantara farany moa mipoaka farany de le fivorimbe nantsoina daholo ny olona rehetrarehetra tao andravoan'ny fivavahana dia feno hipika io andravoan'ny fivavahana io, feno hipika tamin'izany tonga ny